Mitondra ny tsara ho fantatra ho an'ireo mpiasa malagasy miasa eny anivon'ireo sehatra famokarana legioma sy voankazo ary ihany koa ny mpampianatra ao amin'ny faritra Vakinankaratra ao ny mpiasan'ny tahirim-pirenena ao anatin'ilay hetsika antsoina izy ireo hoe KNAPS amin'ny tetivohitra nanomboka ny fahaenina ny volana aogositra lasa teo izy ity ary tsy farana raha tsy ny faha 12 ny volana. Vakinankaratra faritra betsaka olona asa mpanodina vokatra maro toy izany koa ireo mpiasa malagasy mila fihinara sosialy. Akoatra ny mpiasa ny anivon'ny indostria dia 500 ireo mpampianatra frama aty Vakinankaratra. Vao maraina izy ireo dia tonga marobe namonjy ny KNAPS amin'ny tetivohitra eto amin'ny EPP Betavo. Izao antony anatonan'ny KNAPS antsika izao dia KNAPS amin'ny tetivohitra mifetsonay azy satria KNAPS moa zany tsy misy masoivoy eraky ny distrika na ny commune rehetra fa hatreto aloha dia toerana 430 eto amin'ny firenentsika no misy ny KNAPS. Ka ny anaovana ny KNAPS amin'ny tetivohitra zany dia anatonana andreo vahoaka izay sarodalana ny makany aminy sy koa ireo toerana tsy misy masoivoan'ny KNAPS mba hitsinjovana sy arovana ny zony. Betsaka amin'ireo mpampianatra frama ny lavidalana ka voatery mahandro sakafo eto Betavo, taona nandeha amin'ny bisikilety, taona nandeha tongotra. Ho Andramatoa Victorine zao izay nandeha tongotra nandritra ny adiny enina tsy akiato niaraka amin'ny zanany hamonjy ny guichet forain. Mahazo tombontsoa amin'ny KNAPS metatra frama dia izay ny antony atongavako eto. Ohatra hoe ny fahazahoana atsasakarama, volanjaza. Vakinankaratra dia faritra fahasivy no tsidian'ny tahirim-pirenena ary tao anatin'izay mbolana voalohan'izay dia 9 ireo olona voakarakara ny KNAPS. Nizara roa ny ekipan'ny tahirim-pirenena ka koatr'ireo nanomboka ny asa teto Betavo sy Mandoto ary Antsirabe faharoa dia misy ekipa iray hafa miasa amin'ny Faratsio, Atanfotsy, Ambatolampy nanomboka ny 9 aogositra teo ary haritra 12 andro.